Malagasy rakoto. Nandrorany tsy lany diampeniny soritra ireto avy no namelona ny tantara saondra andry sarobidy mala ary branch nanatondosa branch mbola masoandro nandrindra ny lafiny ara-teknika ndranto rofina ihany izay mba afaka mandeha makany aminao any anao inona ty nareo e so iverinareo mitsangatsangana ary ny ataoko aty fa ngamo zany teny hoe mitsangatsangana ianao any ka mba teo any aminao ny izay e ivao heritaona ny izy atsika ny tsiniony dia maninona zany angama mahafany mahavady aman-janako anareo ka fa nahoana ianao masika toy izany tsy masika aminao zany aho fa zany e mivezivezy fa tsy mijanona amin'ny toerana ray e ka aizany ametrahako anareo dia miandry anao zaiko ka raha afaka telo volana vao tafaverina any amin'izay toerana misy aninay dia ahoana iandry ah ka mandra-poviana ara no ohatr'izao foana ny fiainantsika e tsy azoko mihitsy ianao ty bako motsy mamangy anareo matetika any ve ahy e iny mamangy anay ianao nefa na ny toerana misy ianao aza tsy fantatray akory sady tatatra sange ianao zara raha miantso anay zara raha mamangy tsy haiko e tsy efa nilaza taminao aho hoe aty farady fay aty any miasa amin'izao ka aiza ny ahafahako mivezivezy lavitra ne aty e ianao milaza amiko hoe any faradofay kanefa mety any mahajanga ianao asa tsy fantatro mety eto tanako hatraminao viana indray moa ianao ty zany ny tsy nahatoky ato izany ka sa hatramin'izay dia zany foana ny tao an-tsainao io raha nilaza amiko ny toerana misy ianao marina ianao dia matahotra fa zao tonga tamokany a tratrako ny ataonao iza ve ka na irena azy efa 12 taona zao zara raha mahita fity aminao any ka isakisaka mianina reo dia mibedy azy ny ataonao tsy hainao tsono momba ny zanakao marina aloha ny tenin'ny bako e kanefa ataoko ahoana ny akazo mianaka akaty dia ataoko ahoana koa bakolo mianaka zay nefa mifanaraka fa rehefa aty izahay no miray trano fa rehefa ny etanahy dia mody any amin'ny vady aman-janako a eny tiako izy mianaka kanefa bakolo sy ny zanakay koa tsy azoko ary aleo aloha andeha amin'izao rehefa voatendry asany atoeran-kafa indray ahy hita eo izay tokony atao ka nefa ny fiainan-janako ahoana zany manana herinandro tsy esanako bakolo ka nieritreritra mba hamangy azy mianaka dia haritra firinany moa zany ianao herinandro ny ananako ka mety efatrandro eo angamba misy olana angaso sa tsisy ka raha mba nahazo andro fialan-tsasatra koa aho zao mantsy dia mba niaraka anakany sika dia mba niaraka ny verina mba tia hamangy ny havako koa mantsiko sady mba asehoko azy amin'izay lafatra e ay tokoa moa mbola tsy fantatry ny havanao fisian'izy io kanefa dia efa 12 taona be izao izy zao fantatrao tsara fa ny fisiana ange no nanariko ny havako ka tsy namangiko azy hatramin'izay fa natahotra azy ireo ahy e dia nijanona taty eny na reny miakatra ireny aza moa dia ajanona aty aminao izy sady tsika koa ange mifandimy rehefa miakatra e fa amin'ity mba hoentiko izy rehefa mahazo taona ahafahako miala sasatra kely aho sady efa lehibe koa izy marina raha fantatra zay havany tsony ny zaza iny na hoe ny avy amiko zany na ny avy aminao dia ahoana tokoa moa zany hoy ny havanao no nahafantatra fa hoe efa niteraka ianao aty
angama mbola misy mahafantatra an'izany ka. Izany ve? Dia ahoana izany ny hanambaranao amin'ny fifanteraka ianao ka? Hitako foana reny hanambarana an'izany. Sady mino fa tsy hanina tsondro zareo. Raha izao tokoa moa no misy olana ka tsy raisy ny fianakaviako koa noho ny fisiany lafatra dia inona no atao? Ataovy aloha izay eritreretanao atao fa sarantsy izany no misy move tsy teo ihany izay tokony atao e. Marina tokoa izany. Za akory no adalako. Mba gaga aminao tia mantsoko. Dia ahoana? Rovindrino avy? Rehefa tavaverina avy an-tanay Albert. Fa isaka izany? Ilay renjanako tia. Angandry efa niteraka? Ie. Dia vadindry izany? Tsy manambady fa ny renjanako izany lazaiko anao teo izany tia. I Albert ho any anarany. Andray? Fa tena ahoana nanao toy izany ianao e? Oviana izao nisy an'izany? Ho lava ny resaka raha ho tantaraiko anao eto sady ny fahana koa tia fulany. Efa hiakatrana ato a. Dia ny fotoana ahafahako miala sasatra fotsiny dia hiakatra. Fa efa ela nga aloha nisy an'izany. Efa 12 taona re izao ilay zanako. Orbakoly a. Dia nisy an'izany ve dia izao nareo vao miteny e? Maninona raha tsy nolazaina tsondra fa tsy nolazaina hatramin'izay? Sa kosa navita tena dia nizakaina tany samy reny ny adalàna? Dry, ary tao tapaka. Mahitamiko iny raha vao tonga eto. Aleo aloha tsy hokorontanina fa hoentina morona. Dia atrafirina atao aminay mianaka tokoa moa izany miterina andranina. Fa inona no mahatonga anao an-tany izany? Sa tsy misy hanamboarana fandaharam-potoana? Fandaharam-potoana inona koa namboariko eo e? Izao azy ity vao indray andro any tonga eto dia ny andehanako sady ny anontanianao aho tsy azoko ka. Tsy izany anie ny antony anontaniako anao e? Finina indray e? Tsy izany aneo ahy e. Mba tiako raha miaraka aminay sirina ianao amin'ny soutenanceny. Ay tokoa moa efa anao an'izany sady ilay zalahy iny. Variana loatra amin'ny fiainanao iny ianao ka tsy mahafantatra tsony fa ny fiainan-janako ao aza ange tsy hainao hoe aiza e. Variana ny fiainako ahoana moa fa tsy azoko. Motsy ho anareo ny esako any. Ary misy mahory anareo ve aloha sa hoe inona e? Tsy azoko mihitsy ka. Marina ny hoe tsisy mahory anay fa totra ny zava-poana daholo reny rehetrarehetra ireny fa tsy eo ianao e. Ny ianao kosa izany dia efa filambanina ka. Ahoana moa nataonao mila vaniny aminao a? Tsy izany ihany ange. Ho avy koa izao ny rahavaviko ato ato. Nareo mbola tsy nihaona mihitsiny ka tiako mba mifankafantatra nareo. Sao mba mifanenanay tany lavitra any mantsy ka tsy fankalala akory. Mbola ihaona foana izay raha izany no tianao e. Ary momba an'iny tsy maninona fa rehefa vita ny soutenance ny vao mandeha faharoviana tokoa moa izany. Tsy mbola niteny fotoana izy fa aleo rehefa tonga eo izy dia notaniana. Firy moa izao rinona izao laha vao miditra an-trano? Andro vo amin'ny 7 hariva nge izao e. Zaza tonga loko. Ay moa ka efa mody alina anay lahy ty. Izao izany ny ataon'ny lasa sy tsy ato miaraka mipetraka aminareo. Za kosa nge tsy hoe nandendena nanao adalàna fa avy nianatra e. Sady mbola nanomana boky anaovako ny soutenance koa. Tsy izany le ty ny mody ataon'ny lafialahana olana eo a. Nga rehefa lehibe dia manao izay mahafinaritra ny saina ka. Reny lahy ny azo lampiasonina amin'izany fa tsy za mihitsy. Ka zangy ho avy nianatra ka inona ary matezitra anao amin'izany? Za tsy mamo, tsy mahay misigara ka inona ary? Fa ilozany lahy mampiaraka. Tandre maro sao dia hoe mampivoaka zanak'olona any na sala amin'izany. Ny fianarany ity tsy mbola vita. Dia ataovy moa fa alahala maro ny lahy ka. Nahoana moa dia be desinao mafitireny indriny e? Tsy zaza tsy nene iny. Efa mahafantatra ny tokony atao ary mahafantatra ny tokony hitandran'ny fiainany. Izany moa fitaizanao azy ka izy ny tsy ody alina. Fantatro tsara ny zanako ry nandrianina. Zaza endry iny. Ianao ny tsy mipetraka ato tsy mahalala amin'ny fiainanay intsony. Fotoana foy anie miarahanao aminay e. Kanefa ianao eto dia mibedy andrina no ataonao raharaha. Angamba tese hoe izany ianao raha mifehy azy. Tsy misy an'izany fa tsy maintsy anarina ny zaza rehefa maditra. Karazana ditra ahoana arony izany tiatianao lazaina taony e? Izao fodiny alina izao ko. Ahay.
efa eny amin'ny ambaratonga ambony ange iny zanakao iny eny iny mianatra maka fiara hodiana rehefa manahirana dia izany koa dia mbola hibedesanao azy tsy mba mieritreritra ianao mihevitra fa mianatra foana mahalina azy ihany toy iny e mba efa nandalo tamin'ny taonany ihany nge ahy e ka araka ny hevitra ao ary manao inona izy mbola ilozany mitaritarika vehivavy eo ny kinina indray moa za dia mampitandrina tandremo so hitako nafantatro fa dia alaala marina tokoa indrindra fa io fianarana tsy ho vita io ka na mitarika vehivavy azy ange izy efa lehibe dia izao ve no fomba tonga tsy aminay ry bakoly ny vadiko tia mbola tsy ho akory tena miala tsiny rehefa tsy afaka mihitsy manomana an'izao fifindrako aty izao mantsy fa nga ianao tia findraty ee aty amin'izay azo izao no miasa fa efa vita ny tany ary aiza ny zanakao tsy mbola afaka miakatra izy fa manao stage rehefa vita izay dia tsy maintsy ho avy aty ihany izy ka toan'iza hoy izany ray izany nisy ihany mbola voatana mafy amin'ny asany dia tsy afaka miakatra sady lafatra koa nge tsy avelany hijanona rery izany fa tsy maintsy mifandimby izay e tsy azoko mihitsy ianao ity izany no hifindra hiasa ty dia ahoana izany dia izy mianaka no miaraka mipetraka aoko ay dia mba sarotony koa izy izany ray izanyko koa izany amin'ny vavitokana kosa ny feky tsy sarotony azy sady masika nge izy izay raha resaka zanaka izany ary naninona ianao le niakatra amin'ny vezivezita ty ireny tsy mba nilaza nininona taminay natahotra re ay raha natsikaritra ianao nisy amataonany maro mihitsy tsy niakatra taty satria natahotra inona natahoranao natahotra satria iro anjana koa nge ka vatin'olona ara-dalàny nandritra ny fotoana nesany tany mantsy ny rahanay maninona tsara hoe ry bakoly tonga teto nge le zandriko tsy mbola fantatra ao e tonga oviana ry neny vao aingana teo izy izao ny lasa tara kely ianao dia aiza hoana izy mipetraka ka andray ary adiniko tokoa ny nanontany azy hoe aiza moa izany izy mipetraka amin'izao neny ty koa tao mahampimeko nanao ny zandry moa ny tonga eto dia tsy nanontaniana kory ny toerana hipetrahany mbola hiverina ty re izy fa rehefa tonga eo indray izy dia anontaniana sady izy anie ohatrany hoe hijanona tanteraka ty hony zany fa ny zanany mbola tavelany amin'ilay toerana miasany taloha fa nga efa lehibe zany zanany izany no azo ilozana efa lehibe moa azo ny lozana ianao aza moa ty efa nahavita ny fianaranao sahady nefa vao firy taona ohatra so adiniko tokoa ry neny hoe ahoana misy asa ataoko izay any amin'ny faritra ka mety haharitra volana maromaro any dia rofiny ianao mandeha mety afaka herinandro io raha mba mandalo etsy izao zany zandry neny izany dia mba mety ahita azy ako izy ve moa tsy andalo rehefa tsy mifankahita ve nareo tsy amin'ny fivereninao indray efa hitanao anie izy izay taiza koa no nahitako azy mbola kely aloha ianao tamin'izany tamin'izay nonareo farany ka izay mety ny tsy afantaranao azy sady izy somary lasa niova izay ihany moa izany izy efa tamin'mbola keliko na zaza mety tsy ho fantany koa raha hitany nandrianina ozy ary ino ty mahataitra anao sa tsy nampozinao fatongavako ka anao tsy nilaza hoe ho aviko ka miolam-piomanina izany ianao rehefa ho avy tsy izany kosa fa ny fotoana nytongavanao aty mihitsy ny tsy fantatra indraindray ela be indraindray vetivety zao zao efa naharitraritra ianao tsy namangy anay taty sady ny arahaba koa moa tsy vita dia efa fifandirandra ny sahady no iaonanako ianao ihany aneny na tonga izany ianao kizitinako raha ny tena marina ane izay efa tsy manantenanao tsony ataonay mahampo ny vola alefanao ary aiza reny sady mahatory maty ka tsy mba maheno an'izao fahatongavako izao sa tsy no dia ato an-trano iray koa tsy ao re izy izay anie lefa nilazaiko anao amin'ny fitezanao anriny iny diso mampanara-po azy loatra ianao ka vitany hatramin'ny tsy fidiana ato an-trano mihitsy ataoko mahita iny raha vao tonga eo ary eo aloha ianao ampirimako an'reto entany reto ka
efa ray volana izay no natongavako teto. To tsy mety zatra amin'ny fiainana eto mihitsy aho izany. Eny e, tsy mba misy olona fantatro koa moako. Za aza ataon'ny olona tsara jery raha sindra mamandy endeha rehefa tsy miasa iny. Hany ka dia tsy samivoaka ny trano loatra. Eto andavarangana eto sisa mba mandany andro mitazatazana sy mandeha feritreritra. Ary mba iza ary ity tovovavy mpandalo eto matetika ity e. Na maraina na hariva dia mahita azy ity aho isan'andro. Eny fa na dia alahady andeha hamonjy fiangonana aza. Ohatra mba mahafinaritra izy ity ka. Eny e, ndraso rehefa mifanena amiko eny an-dalana dia mba hampiresahako raha mety. Ary olona vao tonga hipetraka aty ary ve ry tovolahy? Atao ohatran'ny mahita azy ity aho isan'androko. Sady amin'izay mijerijery ery. Aiza ve ka vao ery lavitra ery dia efa tazako hoe mijery ahy izy. Ary ohatran'ny manitsy aty amiko anie izy izany. Tia marina ilay tovovavy. Ndraso hoe mody hampiresahana aloha raha hiresaka. Manao ry? Manahoana? Manaiky ve ndry raha mba hataoko namana? Maninona moa? Fa mba iza no anaranao e? Aleo aloha mba mody manova anarana kely amin'ity fa rehefa mifandray tsara ve izay tsy lasaina azy ihany ny marina. Ndrina kia. Ary ny anaran-dry mba izy? Faniry. Zany? Dia mba faniriko koa izany no namandriko. Dia mba faly mifantatra amin'ny faniry izany. Fa manaiky ve aloha ndry hoe mba ho namandria? Ohatran'ny... Nga tsy mety? Tsy izany fa tsy maninona ka. Mba mampifilafila dia ndry izany izao mba namako aty. Fa nahoana ka? Hatramin'izay nahatongavako teo dia foray volana izay. Tsy mba misy nizanizana olona mba namako aty. Hiala sasatra izany no alehanao aty sa... manao stage aho ka. Ay ve ianao tsy mitoetreto e? Fa mandalo fotsiny. Rariny ianao raha ohatra ka tsy hanana namanako. Fa nahoana kosa? Koa iza kosa moa no akaretim-po amin'ny olona mandalo e? Tsy azoko. Akaretim-po ahoana koa? Ianao izany anie mety ao mambolana fotsiny eto e. Dia rehefa hiala eto dia malahelo izay namana ilozanao. Dia alahelo ahy izany ry rehefa hiala eto ah? Za koa aza andeko. Anaraka mamanay fa miandry ny taom-pianarana vita fotsiny. Ay ve? Dia indrindra izany no andao ahy dia za indray no lasa malahelo. Dia izao ve no atao fiainantsika ry Albera? Tsika kosa nefa mifanaraka fa rehefa miverina aty tanàna dia tsy miaraka mipetraka intsony. Za aza mbola miaraka aminao aty kanefa tokony ho any amin'ny vady aman-dranako. Ka izay ange ka vady aman-dranako ihany koa e? Fa inona ny tena tadiavinao e? Moa tsy efa mifanarana ve izany tamintsika vao niaraka ka? Moa tsy efa manao an'izay mety aminareo mianaka? Tsy ny mety na tsy mety ataonao ange ny tiako lazaina fa izaho fa zatra ny fiainana ny rahantsika hatramin'izay e. Na eo amin'ny lafatra fotsiny aza rehefa tonga aty. Izy efa zatra niara-monina taminao. Izy ange ka tsy mahafantatra ny fifanarahantsika izany e. Kanefa tsy maintsy hampahafantarina azy marina amin'izao ka. Izy mantsy izao efa lehibe. Ahoana kosa moa nanambarana amin'ny marina ka fiainantsika izany? Tsy ho tezitra amin'izany izy? Ka na ho tezitra azy izy dia tsy maintsy hambahary azy ny tena marina e. Manaiky ny hanambarana amin'ny marina. Saingy ny fomba ilazana aminy kosa eritrereto tsara aloha. Ho hita eo foana izany rehefa tonga aty izy e. Niarika. Dia tena hijana tanteraka aty tokoa izany moa ianao ty? Efa tena mijana aty tanteraka? Dia roviana izany zanizanako izany no avy ka efa mba tia hita ny zanizanako izany a? Ohatran'izy moa izy izay? Izy aloha dia tena matahotra ny zanak'i Albera mihitsy. Tena niteratena mihitsy izy iny. Izany? Dia ilay iray ny zanako koa izany eto amin'izao? Eto mihitsy izy fa mbola andeha. Roviana izy no entinao iseho aty aminay?
sarotra nge ny raha anay ity fa so fantatra mivady aman-janany eo fisianay ka ho lozy eto izany ny vadin'izy izany eto mihitsy izy fa tsy fantatra hoe aiza na aiza mipetraka izy koa nge tsy mety milaza aminay ny misy ny vadiny tsy mba manana heritreritra isaraka amin'izany vadin'izany izany raha azoko tsara ka izay mihitsy ny mahasarotra ny raharako tsy mba nandalo tao an-tsainy akory ny hoe hisaraka amin'izany vadiny izany sady atahorany mafy mihitsy ny mety hoe ahalalany vadiny fiarahanay ka dia hijanona toy izao foana izany no fiarahanareo raha azoko tsara hatramin'izao aloha dia izay ny fanarahanay sy ny hatramin'izay fa ho ito eo tsy haiko raha fantatro ny vadiny inona ny ataonao anao inona moa sady tsy afaka anao nininona koa dia tsy mba nandalo tao an-tsainao ve ny anasaraka azy amin'ny vadiny resaka efa vidatrany amin'ny andohan'ny fiarahanay izany tsy mahazo manao an'izany raha izany ampisaraka azy amin'ny vadiny dia hisarahana avy hatrano ony dia tena tia teny koa ange izy raha izany ka na ny fiarahanay aza nge tsy no hiverina ho toy izao ny arakaraka teny fotsiny toy ny olona rehetra ny fankatika nefa moa izao izy ny ela maharay roa ny fara tamin'ny fisian'ny zaza dia izao ny mampatahotra moa ianao ny amin'izao tantaranao izao dia izao inona ke raha sanatria moa tafahoana ny ampandehandiana anana ny zanakareo roa tota ilay zanakareo pirafy izany dia amin'izay tsy fankalala dia raha sanatria miaraka tsy fantatrareo koa nefa izay ataony any ambadimbadika any tsy eo anatrehanareo dia ahoana io vo hitranga ny atambo sy ny zavatra nafeninareo sy inona ny ataonareo izany tokoa aloha tsy mba nandalo tao an-tsaina fa dia variana fotsiny tamin'ny fiainana teny izay aleo aloha ilozako ianao fa sao tonga any an-trano any Albert andro tsy fiasana mantsy izao ka mety ho any izy tsy bakoly ve tia mifanena amiko ity ary avitaiza aloha nisy izany aleo andrasana eto so isy ahita eo izay miresaka ka holosa ty eto fiavakaika zahanay aloha dia tsy antso azy fa rehefa avy eo mankany amina dia anontaniana ny antony nandehanany taty ary so mba fantany ary hoe aty ny tranonay dia nalehany aty aleo moty dia ho hita eo izay any an-trano any ka nefa aleo aloha mamely mafana kely any atrehana an'izay mety iseho any ary mba taiza moa ianao ty nefa maizina vao tonga tantrano aizaka efa fotoana fohijanonanao eto mbola mody alina indray ianao ty amin'izay ny andro tsy hoesany ka na dia fotoana fohy aza ve zany ny janonako eto dia tsy mba mahazo voaka an-trano aminao sady maninona koa moa raha voaka an-trano sa nisy tady agnaty eto iza koa nitady anao tsy talava io jery ho ny tianao amin'izay mbola mamy koa etsy an-daniny iza lazainao fa mamy za ka izandray ianao zao naovy nisotro toka tany amin'ny nalehanao tany izao zany ny fiainana nataonao tany amin'izay nalehanao tany eny any tsy misy toazany any tsy misy toanao tonga dia mody rehefa avy miasa fa tsy mivilivily aiza koa ninoko an'izany vava mamo raha tsy hoe anga hoe efa miandro ao an-trano vady kely dia tsy midy vilivily lanina fa tonga dia mody vady kely aza fanendrikendrika rery bako ianao nga niaraka tamiko tany ka naka vady kely ho aho sa ianao vady kely koa ny aza manora tsy maimbo rianina fa ny atinga banda milamime ianao ary banda milamima zay mantsy indrina ho avy rapitso ny data dia maninona raha ho avy izy tsy afaka mifaneraserintsika fa sarotiny be amiko izy indrindra moa amin'izao neny tsy ao izao tsoniko fa maninona ka lazainy fa maditra raha fantan'ny fiarahako aminao ary efa nampitandrina izy fa ho torino ny izay ilay latratra miaraka amiko fa niry zaza tsonge ndrifa efa lehibe
efa mahay mitondra ny tena indrindry, ka inona moa no tokony hasarotiny azy amin'izany? Fa fitokana hono ka mahasarotiny azy e. Ary izay olona miaraka amiko avy dia olona kavady aho no ilainiko, fa tsy fampitaritarika nalabaraka azy fotsiny. Ka no heverindrehana dalasy lalao andre fotsiny nga? Na ny data kosa ange sarotiny mafy toy izany. Zaza tsy mahazo miaraka amin'ny vehivavy hono raha tsy efa mahaleo tena sy tafita soma tsara amin'ny fianarana. Ary fanampin'izay manana aton'asa mahavelona sy mivady aman-jana koa. Izany verindrina? Izany fa zao tokoa vitaka izy tazo nataoko taty ka tsy maintsy hiverina tapitra amin'ny fem-potoana hijanonako aty. Dia ilaozanao zany a? Izay anela nilazaiko anao tany am-piandohana hoe tadidiko e, tsy anadino andre akory a, mifampiantso foana tsika izany a, sady indray koa tsy efifindra ny tanà rehefa kelikely, efa kely sisa dia ho tapitra ny taom-pianarana dia any indray tsika manohy ny tantara any a. Eny faroviana izany ianao no andeha? Tsy mbola haiko loha hatreto, mbola misy zavatra alamy kely dia izay vao mandeha. Ilazako re indri rehefa andeha ahy e. Tandre maro so mandeha tsokosoko a, tsy miresaka tsontsika raha zay. Malalako ve dia ho adiko e. Ao ary e. Nandritra ny fotoana tsy nahateto aho hony dia nisy nahitanao mifampitaritarika tamin'izany tovolahy izany. Tsy marina izany dada. Dia mandainga daholo izany ny olona nilaza nahitanao rehetra. Sa misy olona afaka hanangana fikambanana ka hikomy aminao dia amorona fotsiny eo am-pitoerana eo? Namako tsotra fotsiny any indrina e. Ay moa ka marina, mampitandrina anao a. Tandre misaotratrako izany tovolahy izany fa dia alahala marina tokoa moa. Tsy efimpiry moa nampitandrina anao io. Dada. Inona e? Izy asa tsy nanao nininanao akory ko ataonao inona indray? Mpinamana fotsiny ho azay. Fa ny olona ve vendrana sa dondrana aminao ka tsy mahalala mpinamana tsotra sy mpinamana hafahafa e? Zanga moa laza fa vendrana fa ny olona ne rehefa lehilahy sy vehivavy no hitany miresaka dia ratsy fijery sy fitsara foana izy e. Izao no lazaiko anao a. Ataovy izay ahavita tanteraka amin'ny fianaranao. Ary ataovy koa izay hananana asa mahavelona. Izay vao mieritreritra an'izany miarakaraka aman'olona izany. Ary mba fototsolo le rahana fa tsy izao fakin'olona rehetra izao. Ka olona mbola tsy hitany dada akory ary izy ve dia efa mangina ianao. Fa tandremo sao hitako na mifanena amiko izany olona izany ma aminao fa dia alahala tokoa hoe izy izany Albert izany. Azo dada, mba efa lehibe ny ahy. Dia maninona? Ary naninona ary indrina no tsy hitako tsony. Efa 2 andro izao na tonga avy ny dadako, dia 2 andro koa tsy nahitako azy. Sa ve izy matahotra ny dada dia tsy samy fanena amiko? Ary maninona moa raha tsoka mifinday e? Kanefa nahoana moa no miantso azy? Fa nahoana raha izy no miantso ahy? Aleo rangamy izao ka. Raha tena tia ve izy tsy antso na farafaratsy ny mandefa mesazy? Manahoana iny? Manahoana ianao? Ary tonga tapika ianao izany a? Maninona ny tsy nampilaza? Dia atao trango koa ve ary neny dia mila mampiomana. Izay mihitsy ny tena mampitovy anareo sy ny rainao ka. Marina e. Aizako raha vao miteny an'izany ahy dia izany no mivaly teninareo. Hita fa zanaka dada ako. Mba inona izao no nentinao anahy? Inona rery neny no etiko io fa zaza nge ka tsy mandray karama nandritra ny fotoana nijanonako tany. Zao za tonga aty izao vao hikarakara ny andraisako ny volako tany. Izany ve? Ie. Raha tsy azo dia ahoana? Izay ireny efa mifanarahanay ka tsy mivadika izany ny orinasa nandefa tany e. Sady misy taratasy mifanarahanay nge. Fa misy vaovao tiako lazaina amin'iny koa ty. Ny vaovao inona? Nisy tovovavy izay ry neny hitako tany a. Dia tovovavy naninona izao izany? Ka ohatra ny mba nahanaytra izy neny dia izay a. Raha fantatra ny rainao izany dia loza ny ataony ianao a. Za kosa ngery neny efa mba lehibe.
ny fianarako aza efa vitako. Ianao ary ty tsy mbola manana asa raikitra araky ny lazay? Tsy manana asa ahoana akory e. Le orinasa nanaovako stage neriny eny ka avy dia andray ao mpiasa raikitra e. Ay, tsara kosa zaniko. Ie, fa le tovavy ho any tiako lazaina amin'ny eny. Fa maninona ihany koa izany tovavy izany? Mety ohatran'izany tovavy izany ngamby tianeny ity tamin'ny tanora fa isaka mahita azy aho dia ohatra mahita ny neny foana. Fa dia mitovy ngenareo ry neny e. Fa iza hono ny anaran'izy izany? Faniry. Dia olona viaiza? Tsy dia haiko loatra fa raha ny fahalalako azy dia toa avy any ihany. Satria indray izao toa hoe avy niasa taty tanà dia nivery ny lody ihanyko. Fa ny reniny kosa no voalasa niasa taty tanà. Ka raha tsy avy ihany ve izy inona no hiverenany indray ihany? Ela indray ianao vao nandalo ka inona hono ny vaovao? Tsisy ambara re a. Somary sahiran-kirana kely izay dia tsy afaka mandehandeha. Inona koa izao manahirana anao ka? Afindra hianatra tia kely zanako dia sahirana tamin'izay izay a. Sady mba manararoatra ny nateo any Albert koa e. Dia efa vita izany? Efa vita fa lasana izy naka ny lafatra. Sady tia nipetraha ny lafatra iray ihany koa izy e. Mahasaroto ny azo mihitsy mantsy nge izy iny e. Dia roviana izany no avy izy e? Tsy fantatra fa miankina amin'izay aniko. Fa le za taty aminareo faran'iny nge ka hitany Albert hono e. Taiza koa no nahitany ianao e? Tsy fantatra fa nanontaniana tamin'ny fotoana iny hoe inona hono nalehako taty fa nisy olana naterany zavatra hono taty dia hitany hafa izany tsy nahita azy. Izany ve? Fa iza koa ny olana naterany zavatra taty ka? Dia tsy fantatro. Dia inona aloha no navalinao azy e? Asa koa izy nahazo hafa. Tsy nilaza hoe taty ianao no mipetraka dia ianao no nalehako taty a. Nilazaiko hoe mpiara-miasa amiko no nalehako taty. Ary tsy mba natsony ianao zaniko. Matoa tsy nahita azy. Raha izany manko. Maninona ky? Izay nge rehefa aty tsy miaraka eny an-dalana izany e. Any an-trano foana izay vao mihaona. Na mifanena aza ve? Na dia tafahoana tapika eny an-dalana koa izany ve dia tsy resaka e. Fa dia ahoana mihitsy e. Samy mandeha amin'ny lalana eky dia any an-trano iray vao mihaona. Dia lasa tsy nilaza tamiko indrina. Inona raha mety ho antony? Sa ve nifanena tamin'ny dadatany ho any izy? Dia mety nitenen'ny dadatany indray. Aza hitako marina moa. Raha izany ny zava-nitranga dia inona re ny ataoko hoe? Ahoana no lalako hoe inona ny seho tany? Dada koa moa dia sarotony loatra ka tsy azo hifandaharana mihitsiko. Anomana ny diako amin'izay aloha ka. Taratasy hifindrako efa vitan'ny dada dia hifindran'ny tanà ihany. Engane mba hifanena amindrina any. Dia izay rery neny ny zavatra nisy tany a. Tena vaky ny lohako marina. Fa fantatry indraindray nga fisin'io tovolahy io ka? Tsy fantany sady tsy mbola hitany e. Tantaran'olona no nahalalany fifaneraseranay. Io Albert koa nge ka dia sarotiny amindry loatra e. Mitoetra n'ilay olona tsy fantany akory nefa. Fa tena tiandry nga izany tovolahy izany. Aoka aloha fantatry neny fa fiarahana madio no iarahanay a. Izy a rehefa nilaza tamiko fa rehefa tonga ty tanà hono izy dia iseho aminareo. Kanefa ne izay tsy nihaona akory talohany nandehanany e. Dia inona izany ny ataondry? Manina raha tsony izy? Tsy mba nifanome numéro-ny izay satria nihaona matetika dia matetika e. Ny fanarahana fotsiny hoe izay mandeha no mametraka numéro. Kanefa izy tsy nametraka? Adino re tsy fa tsy anjarandry izany izy a. Asa rery neny fa dia malahelo ihany ilay e. Izay izany ny zava-misy aloha e. Oay, tsy faniry ve miaraka amin'ny olona io? Nga efa eto izy. Ary izy tia miaraka amin'ity. Mitovy be aminy izy izany. Ne, aleo enjena. Faniry! Faniry! Toa tsy mierika mihitsy. Sa tsy izy ve iny?
Andraso rahana ihany ka reo fa mijanona epita aleo avy dia kitiako faniry indrina faniry ny antsoantra nanaraka anao fa tsy anao mihitsy ay faniry no alalandrina ary izany le eniko ny antsoantso ateo hoe faniry ary iny nity tsy miteny tsy mivolany ty eniko mihitsy ianao hoe ny antso ateo fa tsy nampoziko hoe ianao iny zany manahoana aloha izy neniko izy rineny le olona ntantarako anao iny indrina no anarany ie faly mahafantatra anao tompoko za koa ary hoaiza aloha ianao avy mividy zavatra tao an-tsina dia nahatazana anareo mianaka dia zao avy dia nanenjika anareo zao ay fangay ty akaiky ety nareo mipetraka antsy dia tena hoe akaiky aloha fa ety manodidina ety ihany tsy azoko andraso fa etiko any aminay ianao dia ho hitanao eo eny ary toy izao ny ety aminay ke mandro ary andraso aloha hiantso aneny sady hiaka zavatra kely hosotrotsika ainganary fa za ty hijanony irereto aiza kosa dia andeha zany ry raha sendra ela any mandehana re dia aingana fotsiny eny ohatra ny zara ny renindreny izany masika sa mety kizitina sa mety hoe tsara fanahy ihany koa ohatra ny matahotra izany aka zay nge dia tavaveriny reto mino kosa fa mety aminao reto netiko reto mba manadala koa ianao ka fa tsy to reto ve ny zavatra fividinao ahy asako so efa tsy tianao tsony ty izy ty mba ela koa ngerineny zany ka misy vahiniko olona nikarakara vatana manao metimety kely aloha manao ndry manahoana tompoko izy rineny mifaniry ary izy kosa neninay izy ry rineny le tovaviny tantaraiko aminao iny tamin'ilay zananao stage iny ay dia faly mahafantatra rehetra za koa faly mahafantatra anao tompoko hitaneny fa tsara tare izy sady mba mangina re ndrina ianao ty dia manao izay amenatra na mihitsy ka za ve ny laladalovana sa teny indrina natsony ty zazavavy ty hoe ry na andainganarina tandray anga izy ty eno jereo anie ilay zanak'olona fa tena mena tony voatabia mihitsy ny anaovanao azy asa mianjo elazain'io rehetra reo rehetra aloha mivonina eny tokoa sa ho fahanako izy ty matsy rireny dia zahatra fahanako foana taiza koa zao zany raha tsy zany matsy ndry tsy hinanako mba mipetra tsara re ianao jereo anie ny anaovanao an'ilay zanak'olona zany rehetra ihany fa ila zao ndray mandreninao hoe rehefa tonga dadanay dia ho avy any aminareo zay angataka andry mbola elaela kely izy vao tonga fa tsy mbola eto izy zao ao fa ilazako ry zareo na dada koa aza ny tsy mbola eto fa milaza aminareo rehefa eto izy dia zay ry albera ny vavao teto ho avy eto tovolahy io miaraka amin'ny ray aman-dreniny zany kosa aloha ka olona mahalala fomba fa mba ohatranizy zany tovolahy zany dia iza ny anarany izy aloha dia tena tsotra sady mananantona asa tsara vao navita fianarana hono izy dia nanao stazy ary ndraisy ny orinasana mpanao stazy azoko efa mpiasa raikitra izy hatramin'izao ay kosa tsara izany matoa izy avy dia ndraisin'izany orinasa zany dia mahay sady tsara fitondratena angamba raha tsy reny ivelany aloha dia tena izay izy fa ndray aman-dreny no asa angatsy na nytaninao lafatra hoe manahoana raha ny filazany aloha dia olona tsotra ny reniny tsy sangindray anono ny tao hoe masikako ono ahoana koa fa tsy azoko ka tsy mbola teto toerana mihitsy ilay rahangah dia mbola tsy niona tamin'ny mihitsiko fa rehefa tonga aty izy dia ho avy aty ry zareo eny ariko dia zay ry dada dia anararoatra ny maheto anao zay fa inona nefa mamaika alahy tsy hoe maika fa mba fahalalahm-pomba ry dada sady hafa ihany koa hoe mifankalala ny ray aman-dreninay
dia roviana ary ny andeha ho antsika izany ka. Raha ny tiako aloha dia am'lahadieriny ngamba sady mba eto koa ny rainy amin'izay. Oazay angala ety tsy miara mipetraka amin'irainy izy. Miasa any amin'ny faritra any ny rainy dia eto izy amin'izao. Za nefa ohatra tsy eto amin'izany fa misy fanasana azay koa aniko. Dia ahoana? Tsy maninona ary raha tsy afaka dady e. Fa raha velan'ny dada dia izay sy neny aloha no hany. Mandehana lesy dia mba elao tsiny any aloha ka. Ai inona koa reto raha mifanindry reto. Ny lafatra tsy maintsy asiako amin'io ihany koa. Izy mantsy zazavavy. Ilaiko fantatra tsara hoe iza ny fianakaviana idirany, manahoana sy manahoana izany tovolahy izany. Ny aniriana indray izy mandeha ho azy fa lehilahy io. Aiza ihany eto vahinao ry lafatra? Efa ho avy re izy ry dada. Toa dada koa tia nidodona fa tsy za akory. Fa mba gaga tokoa. Toa midobodoboka mafy izany foko izany. Fa maninona ary? Izany angamba fa indray fandehanana jereo. Eny tokoa. Ndraso fa mpandrosoako izy. Mandrosoa nareo? Manahoana kifaniry? Mandrosoa e. Manahoana nareo? Manahoana ny nenindrina? Salama rehetra. Ary maninona koa ary azy izany. Ohatra midobodoboka mafy mila hafaty azy izany foko izany. Mandrosoa aty e. Dada sy neny a? Bako, rina. Fa inona ny ataonareo aty? Bako? Fa zanako angandrina? Fa ahoana e? Aty ve zany le fanasana lehanao ry dada? Dada? Dada nahoana koa izy? Zaniko. Dadako io. Ary fiandrasana azy natonga izao fotoana izao natao androany. Ay moka izy zany le rain-janako nolazainao tamiko ry bakony. Tsy nampoiziko. Ay moa zany ianao ty nandrianina dia nanambady hafa tany amina lehanao tany. Tsy mifanazava aminao tsony afa efa fantatrao zavolo zany nataonao. Miangavy anao re amba mijanona aloha fa tsy misy resaka zava amin'izao a. Efa mazava izao e. Ny raha vaviko ray tapo amiko ihany no mivady kelinao tany amina lehanao tany. Iza ny nanadinonao anay sirina? Aiza ve ka maharitra mataona mihitsy no tsy mijery anay? Ay moa misy an'izao. Tsy fantatro hoe raha vavinao izy fa fitoviana be taminareo no nataitraka nalatsa-pitia taminy. Tsy mahalala izay olana sy nahalatsa-pitianao taminy arangaty. Fantatro dia izao. Ravany amintsika sady izay toy efa zatra ny tsisy anao. Azonao andao andeha rina. Niadalanao ry dada. Izao saika ny vady ny mpianada. Izao nefa nampahana ahaka ny lazako taminao hoe tokony hampahafantarina ny lafatra ny fiainantsika. Nandorany tsy lany ianao izao ka voan'ny nataonao. Dia ahoana izao ry neny? Inona ny atao? Inona ny ataonao amin'ireny? Mazava angery ny zavatra eto amasinao ireny. Efa manambady hafa ny rainao. Ka ny anontaniako anao nge hoe inona ny ataonao hitory? Raha hitory koa ve dia hiverina toy ny teo aloha ny fiainantsika? Ataovy ao an-tsainao efa lehibe ny zanany amin'ny vehivavy hafa. Izay tsy iza fa ny zandriko iray tapo amiko ihany. Hono ary neny? Ianao ve dia tsy mba nahalala mihitsy hoe nisy vehivavy hafa niaraka tamin'ny dada? Ary ahoana ny tsy fantatrao hoe dada ihany ny vadin'ity zandrinao ity? Ohatra ny efa nahamahana ihany aloha ny janona naharitraritra tany amin'ny toerana nisy azy tany. Satria misy amatonina nge izy tsy fantatra mihitsy ne. Izy tsy tonga namangatsika ireny ohatra ny efa tsy haiko e. Sady tsy fantatra mazava nge hoe aiza marina ny toerana nisy any. Angaha kosa moa ianao dia tsy mba nanontany azy mihitsy e. Impiry ny efa nanontany azy fa tsy nahazo valiny. Iny hitanao izao iny le olana nadala? Inona no ataonao amin'izao zavatra izao? Izao ny vokatry ny nataonao e.
sofa endry izay ka tsy avy amiko angeny no antony tsy mifankahalalànareo fa reninao nanafinanao tamin'ny havanao e. Ary nahoana koa moa tsy lazainao anefa manana vady aman-janakafy ianao e. Reninao dia efa nahafantatra hatramin'ny voalohany vao mifanerasera izay e. Tany am-boalohany izy nefa nahalala fa manambady aman-janaka mifanaraka izay fa rehefa mody aty tanahy dia mody aty amin'ny vady aman-janako a. Dia efa fantatry ny ve izany dia mbola nisisika niaraka taminao ihany izy? Tsy nisisika ange izy fa naninona e? Niarakaraka fotsiny izay dia nisy ianao e. Dia ataoko ahoana ary ianao ny hoe amelako amin'ny bakoly amin'izao ka. Kanefa izao saika loza ny vokany. Dia inona izany ny fanapahan-kevitra izao? Fanapahan-kevitra ahoana moa izany ny andrasanao fa tsy azoko e. Mbola hiverina any amin'ny bako izany ianao io? Raha azoko tsara ange izany resaka izany dia hoe satrona aza misy izao olona izao amin'izay aho tsy miverina any amin'ny bako intsony. Tsy niteny an'izany kosa e. Izao fotsiny teniko aminao e. Tsy maintsy mandeha any amin'ny bako aho raha sanatria moa tsy manaiky intsony izy dia angataka famindratoerana ny lavitra any any mamorina fiainana vaovao. Dia antsirana koa izany izay mianaka? Sarotra amiko nisaraka amin'ny bako ka hanambady anao. Raha tsy mpirahavavy nareo dia tsy nampaninona any nanambady anao ka. Fanao inona ty indray ianao e? Ohatry traniko ange ato ka nahoana moa ny tsy akaty ary ato koa misy mivady aman-janako. Vady aman-janaka ahoana moa e? Moa tsy efa bakoly mianaka mivady aman-janaka ao? Na misy azy mianaka aza ange za kosa tsy mbola nanadino anareo mianaka izany ka. Sady tsy nanao tsinitsinina anareo Raha tsy nanao tsinitsinina anay mianaka ianao tsy nanambady hafa-tany e. Tsoko aminao bako fa tsy tena fitiavana ny arahako tamin'ny bakoly Zany noho ny fisiany lafatra no nahatonga raikitra tany aminy. Hay moa ka raikitra taminy. Mandana ny amin'ny hafa fa tsy mitananao tsony ahy e. Ary tsy misy ilako anao tsony. Dia tsy azo hivalozana ve izany ianao e? Tsy fona aminao koa ahy e. Na amela ianao na tsy amela ny ady soko fa mangataka kosa nefa azaravana reny amintsika. Ianao no nandrava fa tsy izany e? Tsy nandrava izany kosa matoa tsy nasehoko anao fisiana izy mianaka tsy te hiditra amin'izany Sarotra ny fampiraharany. Ataoko ahoana moa niaraka iaina aminao nefa ny rahavaviko ray tapo amiko ange vadikelinao e. Sady mba saintsainy kely ange zava-doza saika anseho tamin'ny adalanao e. Zao ianao le mandrora amin'ny tsy lany. Faniry! Faniry! Faniry a! Ary mody tsy maheno ve sa tena tsy maheno ary? Marina raha tsy indrindra izany miantsoantso izany. Dia inona no ataoko? Toa tsy zakako mihitsy mieritreritra hoe mpianadahy izay ka. Faniry a! Miala ianao e! Tsy te resaka aminao intsony aho. Faniry! Fa nanao inona anao nefa? Mpangalatra ianao e! Nangalarinao ny raiko. Motsy ny reninao ary ny naka ny raiko. Izay no nahatonga an'izao olana izao. Dia za ve? Izany e vonanao na dia za ary ny tokony hanao izany aminao. Mbola nanatona anao ihany nefa satria mpianadahy tsika. Lasa ho ianao mandeha any fa tsy mila anao ahy e. Faniry a! Izao ny ataovinao an-tsaina. Marina fa diso dada kanefa tokony hisaotra azy ianao fa ay mbola manana anadahy ihany. Tsy mila e. Ary lasa ianao fa tsy ilaiko akory. Ary andenga dada? Dia roviana no hiverina? Angamba lesy tsy hiverina intsony ka. Tsy hiverina intsony ahoana? Zaniko janona any a. Dia afohinao izany izay mianaka? Eo alahy andehanako fa eny ary fa aleo mba hanatitra ny dada. Andao ary. Ay. Fa zao andraso vetivety eto amin'ny vavahady eto aloha reto etaneto fa hanatra zava-tsolonetsy eny e, mandana fa andrasako reto. Fa dia nisy inona loatra ary tao an-trano tao no andeha dada. Sady malahelo nge izy iny. Sady mitany ondro-kiri.
marina fa diso izy kanefa tsy mbola naneho fihetsika hafahafa taminay sy ny mihitsy izy. Ary andeha ho izy tianao miaraka amin'ireo toetanentom-bavady eto? Tsy ary eo fa ny dada. Nandrianina hoe de atao inneto. Andeha hono izy dia tsy hiverina intsony. Lasa nanatitra zavatra olona ery aloha ery izy dia haka fiara. Izy aza efa hitako nandray fiara tery amin'ny fiolanana tery dia lasako. Fa lasa ahoana koa? Ny entany azy retoko. Efa lasa izy ho taminaoko. Tsy efa ora ray izay. Tsy efa elaela nijanonanao teo. Za izay efa avy nanao volo kanefa taloha nanaovako volo anie nahitako azy izay dia izay izany no mahaela azy ihany. Aleo hoe alehako any amin'ny faniry. Aizy dada. Ka tsy aty re izy fa hoana? Efa zao ve ny olana mitranga dia mbola sahinao any manafina azy? Tsy aty ho ahy izy aminaoko fa misy inona? Efa nentiny daholo ary nentany rehetra dia hoe andeha hody any aminareo iziko. Ay, efa lasa tokoa izy izany. Dia lasa tokoa ve? Fa nga fantatrao ny naleny? Laza tamiko izy fa hangataka fifindran-toerana dia tsy tondranay. Raha sanatrika hoe tsy mahaky ny fona ny bako. Dia aiza nefa? Tsy fantatro hoe. So fantatrao kosa dia andehananao atsokosoko any ndraiko. Ndrina, raha namposika ange hoe vadiny bako izy dia tsy niaraka taminy ahy. Kanefa fantatrao fa mbola manambady izy dia mbola nirahanao ihany. Fa tsy namposika hoe raha vaviko. Mengafy ianao re aza mitana antezerana amin'ny Albert ianao. Reny ve zavanitranga dia mbola hoikekany aminao sady aleoko mamoy azy toy izay ary fo amin'ny fiarahanareo. Fantatro mantsy fa tsy maintsy mbola itony fiarahanareo. Hoy ianao izao anefa nilazainy raha misaraka honinareo dia hiala lavitra be izy satria tsy mety aminy hanambady raha tsy pahitapony sika dia tsy nampanina azy. Tsy aferako izany fa izay ataony ihany. Ary reto ankizy ve mba efa nisaininao efa lehibe ireo samy efa mahay mitondra ny tena sady mahavelona ny tena ihany koa. Tsy misy ilan'ireo azy intsony indrindra moa ireny satria izy anefa zatra tsy niaraka taminy. Mba fofa tokoa ianao ty Sahanao ve no milaza fa tsy tia nandrianina intsony ianao io tsy andainga aminao na dia vadiny azy ianao fa mbola tia azy tokoa aloha ahy. Kanefa nie no fitiavanao dia izao mivokany. Tsy nirarahanay vady aman-janany izy. Tsy niraraha ahoana koa moa izy? Ho anareo ange nesany tany lavitra be tany. Kanefa no ianao tany lavitra tany no nahatonga an'izao olana izao ka zakao. Izay efa zatra nandrolany tsy laninareo izao ka nahavoatena. Mifona ho azy re ary bako izy ange ho tena tianareo Bakoly lasa ianao mandeha dia mbola tsy tezitra aminao nasa miadala azy nareo. Izy azoko soloina fa ianao tsy azoko soloina. Ary izy no adala efa nahafantatra fa manambady kanefa dia mbola sanana adalanao ihany. Ianao koa moa nahalala fa manambady izy nefa dia mbola nirahanao ihany. Nandrora ny tsy lany. Diam-peniny soritra. Ireto avy no namelona ny tantara. Saondra, Andry, Sarobidy, Mala ary Branch. Nanatontosa, Branch ambola masoandro. Nandrindra ny lafiny ara-teknika Ndranto.